amin'ny fanahiko no andriako anao no ny alina. Iny ny saiko ato anatiko no hitadiavako anao fatratra, fa raha mamely ny tany ny fitsaranao dia mianatra ny fahamarinana ny mponina amin'izao tontolo izao. Isaia 9:20-9. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fitiavana. Rehefa mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny isika dia mahatsapa lalina ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa misaraka amin'Andriamanitra isika dikan'izay dia tsy mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Andao ifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny vavaka isan'andro isan'andro, ka ho tsapantsika ny herin'Andriamanitra, ho tsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra, ka hanosika antsika ihany koa hitory ny afa-pamonjena ary hampiroborobo ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika sy izay manodidina antsika. Ny fitiavan'ny mpamonjy dia manery antsika hitondra ny hafatra amin'ireo izay very. Maro ny olona izay mandalo fahaverezan-kevitra, maro ny olona izay mandalo anaty fahadisom-panantenana. Aoka ho fitaovana mahomby isika, ampitraka azy ireny, hanampy azy ireny ho amin'ny famonjena, hitarika azy ireny ao anatin'ny fanantenana. Ry namako, rehefa alefa ny fanahy masina ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra dia mahery tokoa izany ka mandrodana ny manda ny Satana. Mandrodana ny manda ny Satana, rava ny manda ny Satana noho ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, noho ny fitoeran'ny tenin'Andriamanitra ao am-pontsika. Aoka isika, izaho sy anao ahatsapa izany fitiavana izany ary ampitoetra ny Kristy ao anatintsika, ka miala izay zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anatintsika ao. Miantso anao Andriamanitra amin'ity anio ity, te handondona ao am-ponao izy, araka ny voalazany Apokalipsy 7:20. Indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona isan'andro isan'andro dia miezaka Jesosy Kristy manantona aisy anao, mitady aisy anao mba ho voavonjy. Mandona ny fontsika isan'andro isan'andro izy, aoka ho voantsika midanadana ny fontsika, ny saintsika, ny fanahintsika, ka ahatonga antsika ho amin'ny lalan'ny famonjena, ahatonga antsika ho fitaovana mahomby eo am-pelantan'Andriamanitra ihany koa ho amin'ny asa izay anirany antsika. Raisin'ny Tompo azy ireo izay feno fanoloran-tena. Jesosy Kristy mihitsy no manome teny fikasana. Rehefa feno fanoloran-tena isika dia raisiny ho azy ary ho fenony ny banga ao anatiko, ao anatinao. Andao hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny teninao, satria tsapanay ny fitiavanao, tsapanay fa ianao dia tia anay, ianao dia tia hanampy anay. Meteza hamendra fo ary hamela ny elokay. Aoka izahay ho eo anelanao mandrakariva ary ahatsapa ny fahatsaranao, ka izahay tsiraray avy dia ho modelinao ary ahita fitia aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.